Isan'ny fikambanana matanjaka sy miroborobo atao amin'n'ivon'ny faritra Menabe ny fikambanana Menabe Connection noho izany dia hitany ireo mpiara-mombon'andro fa azo itokisana sy raha miasa tsara ity fikambanana ity ka misy ny fifanarahana mpiara-miasa eo anivon'ny fikambanana Menabe Connection sy ny ambassade de France eto Madagascar amin'ny lafiny tanora sy ny fanatanjahantena ary eo ihany koa ny resaka fahasalamana ary ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fampianarana no totosain'androany ary ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity tetikasa fiaraha-miasa eo anivon'ny fikambanana Menabe Connection sy ny ambassade de France ity tamin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena no nanokafana izany androany ary aharitra hatramin'ny taona 2024 moa ny fifanarahanmpiara-miasa eo anivon'ny ambassade de France eto Madagascar sy ny Menabe Connection hoy ny filompanorona ny fikambanana Menabe Connection Awel Momadali androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Araka io hitanao amin'ny sora-baventy convention de partenariat izay rahan'ny Menabe Connection sy ny ambassade de France ao anatin'ny service de coopération et des actions culturelles sampana anankiray ao anatin'ny ambassade de France izay miaya ny fikambanana sy ny karazana organisation non gouvernementale. Convention de partenariat dia tsotra be mihitsy zany hoe agnatin'ny lafiny maro be misy lafiny sport izay mazava ho azy hitantsika zao misy lafiny ara-pahasalamana misy lafiny ara-ny tontolo iainana ary misy lafiny ara-ny éducation zany hoe fampianarana zany fa ny ataontsika androany dia ny lancement les projets izay atomboka androany ary hitohy amin'ny taona 2024 io hetsika io dia ny endriny moa zany dia ny tanora no jerenao anatin'izay na amin'ny resaka fampianarana zay na resaka fahasalamana na ny tontolo iainana satria aty amin'ny faritra Menabe dia raha mahafantatra sy mahita fa taraikiraiky ihany na indrindrindrina amin'ny resaka tontolo iainana hita ihany ny zava-misy eto amintsika indrindrindrina ireo alakoho izay lany tamingana dia anisany zavatra jerena miaraka amin'ny ambassade de France izay ny zavatra tiako soretana fotsy dia voalohany amin'ny tantarany eto Moldava angamba no misy zao endry mpiara-miasa zao satria tsy ny fikambanana rehetrarehetra no azo lazaina éligible fa dia fahafantarany eo amin'ny ambassade de France ny hetsika izay nataony hatramin'izay sy ny lavitra misy sy ny zavatra eritreretra fitaterahina no natonga an'izao convention de partenariat. Velom-pisaorana ireo tompon'andraikitra eto anivon'ny renivohitra ny faritra Menabe ihany koa izy amin'ny fanatsarana amin'ny kianja beach soccer eo Avaradrova satria isan'ny angadina anana sy vy nahitana ity kianja ity moa andriamatoa filoha mpanorona ny fikambanana Menabe Connection fony izy mbola ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fanatsarana moa zao no hitantsika eto isaorana tompon'andraikitra amin'izay aneba tandomana ohatran'izao ihany ny dikanjina dia nihina kely ny zavatra ny abeny fanasana ty zany azo lazaina fa mahavelombolo zao hetsika ataon'ny tompon'andraikitra mahakasika ny